Ny omaly moa dia nisy ny fanambarana izay nataon'ny mpandraharahan'ny fonja manerana ny nosy. Ny fanambarana izay nambaran'izy ireo moa dia tsy mandray beko hafa intsony izy ireo afatsy avy amin'ny tale generalin'ny fandraharahana ny fonja ireriany mandrapisian'ny gouvernemanta vaovao izay ahitana ny sekreteram-panjakana miadidy ny fandraharahana ny fonja izay takiany izy ireo ny fametrahana azy. Nampiatsiahy ihany koa izy ireo fa tsy lehiben'izy ireo ny mpitsara fanamana no sady mpiara-miasa fotsiny. Tohanan'ny mpandraharahan'ny fonja manerana ny nosy ihany koa tolona iaraha manatanteraka amin'izao fotoana izao. Mba ahafantarantsika misimisy kokoa sy bebe kokoa ny amin'izay zavatra voalaza izay moa dia ndeha asiantsika sofina hely ny amin'izay. Fanambarana avy amin'ny fandraharahana ny fonja malagasy. Izahay mpandraharahana fonja manerana ny nosy izay ivondronan'ny corps des inspecteurs, contrôleurs, éducateurs, greffiers comptables, encadreurs sy ireo agent pénitentiaire dia manao zao fanambarana izao. Manoloana ny toe-daram-pirenena dia miara-ory amin'ireo namoy havana no ny tolona izay niarahana nanao ary mirary fahasalamana ihany koa ho an'ireo mbola mitsabo tena. Manomboka amin'izao ory tenenana izao dia tsy mandray baiko hafa izahay afa-tsy amin'ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire Voulazara Sakina Mohamady izay tale général ny fandraharahana ny fonja ireriany mandrapisian'ny gouvernemanta vaovao izay hahitanay ny sekretera-panjakana miadidi ny fandraharahana ny fonja. Io izy io manoloanay io. Sotranao madame tale général. Ampatsiahivina fa tsy lehibenay ireo mpitsara fa namana ary tena namana no sady mpiara-miasa ihany fotsiny. Manamafy ny fitakina ny fanovanany rafitra dia ny fanomezana ny sekretera-panjakana miadidy ny fandraharahana ny fonja izahay. Eto koa dia ambara fa manoana ny tolona izay iarahana manatanteraka amin'izao fotoana izao izahay mpandraharahana ny fonja manerana ny nosy. Vonona trano izahay fandraharahana ny fonja ny hanatanteraka ireo iraka sy andraikitra ankiny ny firenena aminay dia ny fiarovana ny toeram-pamonjana, ny fisorohana ny lositra ary ny fanajana ny zoafototry n'ireo voafonja ireo. Resy lahatra izahay fa ny iraka taonay dia mandray anjara mivantana amin'ny fiarovam-pirenena, ny fandriam-pahalemana ara-tsosialy ary ny rariny sy ny ara-drariny ao anatin'ny repoblika amiray hina sy matanjaka. Ny mpandraharahana fonja rehetra eto Madagasikara dia iray tsy mivaky, adidy sy fanaovatsoa. Ny omaly moa iny fanambarana izay nataon'ny mpandraharahany fonja manerana ny nosy iny ary ny ampitsahiviny izy ireo manokana fa tsy lehibeny izy ireo ny mpitsara fanamana no sady mpiara-miasa fotsiny. Araka izay nambaran'izy ireo moa dia tsy mandray beko hafa izy ireo afa-tsy avy amin'ny tale generaly ny fandraharahana ny fonja ireriany mandrapisian'ny gouvernemanta vaovao izay hahitana ny sekreteram-panjakana miadidy ny fandraharahana ny fonja ary takiany izy ireo ny fametrahana azy. Ny hafa manaraka izay hozarentsika ihany koa moa dia ity zavatra anankiray ity. Ny omaly moa dia anisan'ny paritaka ny hoe lasa any ivelany ny filoha Andry Rajoelina fa ny vaovao sasany kosa dia milaza fa tsy marina ny filazana ny filohampirenena any ivelany zany fa eto antoerana ihany izy. Ny androany maraina moa dia pejy maromaro no nanamarina ny fahalasany andriamatoa filoha Andry Rajoelina toy ny 2424.mg sy ny vaovao 24-7 lasa any ivelany ny filoha Andry Rajoelina. Araka ny vaovao efa niparitaka omaly hariva dia voamariny 24-24.mg fa ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tokoa no nentin'ny helikoptera avetsy avlohana ankany Sainte Marie ary tonga tany tamin'ny 3 ora hariva. Fiaramanidina miaramila frantsay no efa niandry azy teo ary niakarany havy hatrany. Milaza ny pejy Madagascar Aviation fa nitododoha nakatsa amin'ny nosy la Réunion io fiaramanidina miaramila frantsay io. Mbola io pejy mpanaraka ny dian'ny fiaramanidina io ihany no nilaza fa tetsy ankilany dia misy fiaramanidina kely niainga tao Maurice nankao la Réunion
Réunion nifanojy tamin'io fiaramanidina miaramila frantsay avy ao Sainte Marie io nitodidoha amin'ny toerana tsy voalaza avy eo io fiaramanidina kely io izay vinavineny mpahay azy fa Dibera ny fizotrany. Zay moa ny mikasika ny filohampirenenan'i Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina lasa any ivelan'ny filohamambahoaka. Rehefa avy nilaza ny mikasika ny filohampirenena Andry Rajoelina moa isika dia ndeha arisika hilaza kely ny fomba fijery ningeam-parany na ilay ben'ny tanànan'i Imeritsiatosika. Mpitantana tetezamita madio no iriko iny Mairaparsoa ilay ben'ny tanànan'i Imeritsiatosika. Raha nanontaniana ny fijery ny toedrara misy ankehitriny moa i ben'ny tanàna Parsoa Andriambolanarivo dia nilaza izy fa mpitantana madio sy mangarahara afaka hanomana fifidianana mangarahara no hiriany hitantana ny tetezamita fa tsy mpanambola na ny olona izay tohanan'ny mpanambola no hitondra any Madagasikara fa olona manana foto-kevitra mahitsy sy mazava mo ny faniriny ity ben'ny tanànan'i Imeritsiatosika ity raha nanontanian'ny mpanao gazety. Nanao fanambarana omba mpitakina ihany koa moa i Pasteur Mayol ilay filohammpanorona apokalipsy eto Madagasikara sy maneran-tany. I Pasteur Mayol ihany koa moa ilay mpaminany kalazala fahiny. Toy izao moa ny fitakina izay notakiny ity Pasteur ity. Mitaky ny fametram-pialan'ny filoha Andry Rajoelina i Pasteur Mayol. Pasteur Mayol André Dieudonné ilay mpitondra fivavahana voalohany nasany taky ny fametram-pialan'ny filoha Andry Rajoelina mba tsy isiany raha mandriaka sy tsy hahapotika ny firenena. Tao anatin'ny fanambarana izay nambarany ity filohammpanorona fiangonana apokalipsy maneran-tany ity moa dia nilazany ny hoe miantso ny FDS tafika zandary polisy mba hifampiresaka sy hifampandinika ka hanao fanambarana miaraka hidirana amin'ny direktoara militaira. Aoriany izay dia mijery izay olona hitantana ny tetezamita ireo FDS ahafahana miroso amin'ny fanomanana ny fifidianana ho ihatran'ny tenany raha nanambara ny fanambarana izay nambarany. Ino moa ny fanambarana avy any amin'ny Pasteur Mayol ny antsony FDS izy toy ny tafika zandary polisy mba hifampiresaka sy hifampandinika ka hanao fanambarana miaraka hidirana amin'ny direktoara militaira. Fa izy kosa dia mitaky ny fametram-pialan'ny filoha Andry Rajoelina. Izy araka izany no mpitondra fivavahana voalohany nasany taky ny fametram-pialan'ny filohan'ny Repoblika. Efa maromaro sy betsabetsaka moa ny zavatra izay efa nozarentsika tato anatin'ny ity video anankiray ity. Raha findipitinina ireo rehetra izay voalaza dia nilaza ny mikasika ny fanambarana izay nataony ireo avy ao amin'ny fandrarahana ny fonja. Nilaza ihany koa ny mikasika ny filohan'ny Repoblika izay efa tsy eto an-toerana fa efa any ivelany no hamarin'ny pejy maromaro ao anatin'ny tambajotra izany toy ny 2424.mz toy ny vaovao 24-7 ihany koa izay nanamarina fa efa tsy eto an-toerana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Tato ihany koa isika nilaza ny Pasteur Mayol izay mitaky ny fialan'ny filoha Andry Rajoelina ary izy araka izany no mpitondra fivavahana izay nasaky ny taky voalohany ny fametram-pialan'ny filoha Andry Rajoelina. Ka hoy hoe betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valamparana intsony ajanona antsika hatreko ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitana hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato ny sesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.